dia fa miarabanareo rehetra indray tafaverina soa tsara eto amin'ny chaîne dia miarabanareo ihany koa tonga soa amin'ny andro voalohany amin'ny 5 days holiday amin'ny teny malagasy. Androany dia karazana irony DIY na ataovinao rery ireny no ataontsika dia fanomezana ho an'ny krismasy zany no atondroko anareo androany hoe ataonareo any an-trano. Dia lohateny amin'ilay ataonao irery ao an-trano zany na ilay DIY dia ny relaxation day na azontsika lazaina hoe andro fialan-tsasatra na miala sasatra ao an-trano na maka aina ao an-trano zany. Dia ho asehoko anareo zany ireo zavatra izay ilaina. Dia voalohany indrindra aloha zany basket. Ity basket ananako tsy dia ngeza tsy dia kely fa raha ohatra karaha hoe azonao atao na tianao dia ilay arona vita malagasy any an-tsena ireny raha maika tsara anaovana anazy. Dia basket zany voalohany indrindra. Dia faharoa labozia manampy an'olona nizanizana le fofony labozia iny fotsiny labozia misy fofony zany lorany tsara indrindra. Dia izay no anampy an'ilay olona akaina na i-relax zany. Ity anaty Sugar Blossom avy amin'ny Signature Soy fa izay labozia izay hitanao any an-tsena ka tsara ny fofony eritreretinao hoe ho tian'ilay olona dia izay ho atao. Dia labozia somary ngezangeza ohatr'izao zany. Dia ny ankoatr'izay ninona izay eritreretinao hoe anampy an'ilay olona i-relax ihany koa. Ohatra hoe zao hoe za rehefa mi-relax dia mampirehitra labozia dia afaka hoe manao masaka. Zao hoe zany masaka ihany koa zany zao nataoko ato masaka ho an'ny tarehy izy ity sheet mask zany hoe ohatran'ilay taratasy ireny atao amin'ny tarehy fa azonao atao na ilay masaka argile ireny na amin'izay masaka hitanao afaka karakaran'ilay olona ny tarehany dia ataonao izay. Za koa ohatra zao hoe mikarakara ny hohako na mikarakara ny tongotro rehefa ohatra hoe manana fotoana miala sasatra dia ity zany Burt's Bee coconut food cream ity zany zao dia ho ataoko anatiny ao ihany koa ahafahan'ilay olona karakara ny vatany sady miala sasatra. Ny ankoatr'izay mila ohatra hoe gel douche zao ohatra ny fampiasako fa azonao atao ihany koa ny savony satria mino fa savony betsaka indrindra Madagasikara noho ny gel douche. Dia ity savony ity zao Crystal Water ny markany dia spa formula ilay izy zany hoe ho an'ny fialan-tsasatra mihitsy. Dia Crystal dia vanilla orchid no fofony mazava ho azy zay fofona rehetra hitanao ka tsara ho an'ilay olona dia izay omena anazy. Faharoa dia efa hitanareo angamba ny tia lazaiko hoe omeko mamanay fa omeko anamako ilay izy avy amin'ny L'Occitane ity ilay savon extra doux na extra gentle soap lait ozy izy. Dia ity koa zany ataoko ao anatiny ao afaka hoe tiany anasany ny tarehany dia tiany anasany ny vatany. Dia izay zany zao fikarakarana ny vatanao zany. Dia ny ankoatr'izay dia asiako lip balm ihany koa. Lip balm avy amin'ny OLF izy ity vaovao izy ity fa nasoroko tao anaty packaging ny fotsiny fa vaovao ny anarany Bare Kiss. Dia ilay izy zany sady labelot zany ilay izy no misy lokony. Dia misy lokony kely fotsiny fa tsy hoe loko mena be ohatran'ity anaty akory dia afaka anaovan'ilay namako tsara izay. Ny ankoatr'izay dia rehefa ohatra izao zany rehefa ohatra mi-relax dia mba tia mibonibonika tia mibonika ao an-trano dia asiako bakiraro spesial ho an'ny krismasy sady somary malefadefaka ihany koa izy ity. Izay zany ny ataoko ao. Dia ny farany fa tsy ny kely indrindra ity ozinareo hoe bodofotsy fa cache-nez izy ity tompoko fa bodofotsy cache-nez izay mihitsy ny anarany blanket scarf ny anarany amin'ny teny anglisy. Dia izay zany no ireo zany ny zavatra rehetra izay ho ampiasaintsika androany. Dia ho asehoko anareo zany hoe ohatrany ahoana ny fametrahana azy ao anatin'ilay basket.
Saindray aloha vidéo androany zareo nafinaritra anareo ve le izy somary zavatra hafa kely fa ohatrany mahafinaritra manao anazy satria ohatrany hoe asa tananao manokana zany le izy omenao an'ilay olona izay omenao anazy atolotra ho an'ilay olona izay omenao anazy zany miany ary misaotra betsaka nareo rehetra nijery dia afaka andro vitsivitsy dia eo nandrayntsika veloma daholo